Herinandro tsy atongavany daty anatanterana ny fanompoambe 7 tsy mandeha ny tsenan'ireo mpivarotra lamba fampiasa amin'ny fanompoambe. Atreto aloha mbola tena ratsy ny tsena hoy ny mpivarotra sendranay, na eo amin'ny resaka lambahoany izany na eo amin'ny resaka salovana, eo ihany koa ny sobaya sy ny kitamby natokana ho an'ny lehilahy. Nanambara ny mpivarotra fa tsy fantatr'izy ireo mazava ny tena antony mahatonga izany tamin'ity taona ity. Raha ny isan-taona nefa, herinandro mialohan'ny fanompoambe ny lamba fanao rehefa tonga io kolotsaina io. Tsikaritra kosa nefa fa manomboka betsaka ny vahiny tonga eto Andrenivohitra eny anotrona n'izany fanompoambe 7 izany amin'izao. Nambara ny mpivarotra fa mety anoany amin'ny zoma mialohan'ny fotoana anaovana ny fomban-drazana vao tena betsaka ny mpanjifa. Manomboka amin'ny 7 ariary ny vidin'ny lambahoany ary 5 ariary ny kitamby ho andelahy. Miovaova nefa io vidin'entana io miankina amin'ny kalitony sy ny hatsarany ihany. Ny sobaya efa manodidina ny 3 ariary ny vidiny amin'izao fotoana izao.